Miaraba-tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'izao alina izao asaina ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny tony fitetezam-paritra nataon'ny kandida Marc Ravalomanana ny tapany atsinanana sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara no nandalovany androany taorian'ny faritry Bongolava sy Tasy Omaly mba hosorana ireo mponina tany an-toerana taorian'ny fahavitan'ny fifidianana filohan'ny Repoblika ny 7 Novambra lasa teo. Nankasitraka ireo mpifidy azy ny kandida mitondra ny laharana 520 sady nampafantatra ihany koa ny fananganana ny K25 izay ivondronan'ireo tsara sitrapo rehetra avy amin'ny antoko politika sy fikambanana ary olon-tsotra izay vonona ny anohana ny kandida. Marolambo, Mananjary, Farafangana, Vohipeno ary Manakara no tanàna notsidihana Marc Ravalomanana araka izany. Fa niteraka resabe ihany koa tao anatin'ny andro maromaro izay indrindra fa avy amin'ireo kandida sasatsasany ny vokatra vonjimaika izay navoaka ny CENI tamin'ny sabotsy lasa teo. Ao ny mamboly savorovoro ho an'ny olom-pirenena fa tsy mitombona velively ny vokatra navoaka ny CENI. Ao ihany koa ny milaza fa tsy anaiky ny vokatra vonjimaika iny. Manaiky ary tokony anaiky ny vokatra iny avokoa anefa ny olon-drehetra satria ny CENI no efa tompona andraikitra voalohany amin'ny fifidianana raha ny nambaran'ny olon-tsotra sendra ny mpanao gazetinay androany. Efa nivoaka ary efa nambara tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy lasa teo ny valim-pifidianana vonjimaika avy amin'ny CENI niasa ary nanangom-bokatra tamin'ireo SRMV 720 manerana ny nosy izy ireo. Nisy ny tsy fahatomombanana teo amin'ny fikirakirana ny vokatra ary niaiky izany ny avy eo anivo ny CENI. Nisy ihany koa ny aia avy amin'ny kandida sasantsasany ka nirotsaka ho mpanaramaso teny amin'ny foibe toeran'ny CENI teny alarobia mihitsy nanomboka tamin'ny fanombohan'ny fanisam-bato. Izany hoe ny alarobia 7 Novambra ariva. Toa ny avy amin'ny kandida laharana 520. Ankehitriny indray, misy amin'ireo kandida no mitsipaka marindrano ary milaza fa tsy mitombony ny vokatra navoaka ny CENI iny. Ny mifanohitra amin'izay tanteraka nefa ny nambara ny olon-tsotra sendranay androany fa tokony anaiky ny vokatra iny avokoa ny olon-drehetra fa tsy tokony amboly savorovoro eo amin'ny fiarahamonina indray toa ny nitranga tamin'ireny fotoana ny fanisam-bato ireny. Matoa napetraka ilay CENI zany dia izy zany tompony ndraikitra maefa anatanteraka ny fifidianana iny. Dia amiko angambany hoe tokony anaiky daholo rehetrarehetra. Zay manaja fahefana foana, tsy afaka manohatra zany zay izay zavatra lazain'ny fanjakana fa manaja zay. Dia tokony tsy isolana zany raha aminay zany dia mety foana zay eo raha fa hoe ara-panjakana. Mbola fanjakana napetraka eo izy aloha zany dia ekena foana. Tokony ekena satria izy nefa nanakinana ny zavatra nataon'ny vahoaka rehetra zany izy nametrahany fanjakana ny fahefana sy ny ACC ka zay tapaka ny CENI zany sy ny ACC dia tokony eken'ny rehetrarehetra. Zay zany ny zavatra tokony hajaina zany zay no lalam-pandrena dia tokony hajaina rehetrarehetra zany zay zavatra zay. Rehefa iny ny vokatra dia tokony eken'ny rehetra dia miandry zay teo zay mitoro zany dia eo ataovy zay safidinareo mahaiza mifidy. Tokony manaiky an'iny zany rehetrarehetra satria toy zany le nisy le kandida sasany le hoe tsy nanaiky ary nefa nanaiky any zareo andasabato. Donc tokony anaiky an'iny zany. Tokony tsisy olana izay fa tokony anaiky an'iny zany dia anaiky an'ireo dia zay mitoro dia hitantsika indray ny fandehany rehefa avy eo. Raha araka ny hevitra aloha dia efa izy no nametrahana izay fitokisana izay tokony ho tanterahana tsaka sy andavana izay fanapa-kevitra efa noraisina. Tokony ho tanterahana zany no deuxième tour satria efa izay zany ny vokatra tsara efa noraisina koa ary izay koa no hita fa mitombina zany. Ekeko no navoaka ny CENI satria izy no efa hita marina tany dia tsy tokony atao hoe tsy mety le amin'ny CENI fa alao alongany amoaka ny eo amin'ny ny ACC indray dia zay zany no andrasany. Amiko manokana aloha zany satria tena tra mampalahelo be le toetrany olona mpangalatra indray ve no miteny hoe nangalatra indray tsy mety le izy. Fa dia zay zany mirary somba hoe amin'ny fidinana faharoa dia mirary ny fandresen'ny olona marina izay.
tsara hatrany ny mampatsiahy fa mbola manana hatramin'ny androany hatramin'ny 12 alina ny kandida iray raha ametraka fitoriana iny anivo ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ihany no any fa efa natokana afaka manova ny voka-pifidianana fa na izany aza tsy hiova firy amin'iny vokatra navoakany seny iny. Raha iny vokatra iny dia misy ny fiodonana faharoa ka tsy hiova izay fa mipetraka ny fifidianana fiodonana faharoa amin'ny 7 ny volana Desambra ho avy izao. Fa ho fampivoarana ny tontolon'ny indostria kosa sy ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara fa ihany koa fampafantarana ny vita gasy dia manomboka androany andiany faharoa amin'ny tsena sy ny fampiratiana ny tontolon'ny indostria ary ny sehatra tsy miankina. Etsy amin'ny parvin'ny lapan'ny tanàna Analakely no anatotosana izany mandritra ny 5 andro izay nanomboka androany ka tsy farana ratsy amin'ny sabotsy izao. Trano hoe efa manodidina ny 20 ary no hita mandritra izay 5 andro izay. Jessica Miray sy Erzora Jonarvony. Ny fitobahan'ny entana avy any ivelany, ny fidangan'ny hetra takin'ny fanjakana amin'ny orinasa eto an-toerana ary ny tsy fahafantaran'ny malagasy ny vokatra vokarin'ny orinasa malagasy no tena olana misakana amin'ny fampivoarana ny vita gasy. Miezaka mampahafantatra ny vokatra vita gasy amin'izao ny mpiara-miombona antoka ao amin'ny tontolon'ny indostria sy ny sehatra tsy miankina mba hampahafantarana ny malagasy fa misy ary tena tsara sy tsy mena mita amin'ny vokatra avy any ivelany ny vita malagasy. Fa kosana ny mba tsapanay zany dia zay fipotsesiky ny entana avy any ivelany zay mety fototry zany mety ny masokarena no intizy teo ny masokarenany zareo avy any ivelany mety ambany dia tsy olana azy manondrana ny entana makaty nefa koa amin'ny lafiny anankiray koa ataoko hoe ny faresen'ny sandam-bolatsika koa indray dia hita ihany koa hoe tokony hanaovana an'izao hetsika ohatran'izao satria ny hitanao fa rehefa betsaka mivokatritsika eto toerany tsika ihany manjifa azy dia azo ondrana ny ivelany dia verina fa mandray anjara amin'ny toe-karem-pirenena zany. Fa ho fanandratana sy fampahafantarana ny vita gasy izany ihany koa dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny tsena sy famparatiana ho an'ny tontolon'ny indostria sy ny sehatra tsy miankina. Tsy farana izay hetsika izay raha tsy ny sabotsy fa 14 ny volana Novambra izao izay tanterahana etsy amin'ny parvian'ny lapan'ny tanàna Analakely. Tanjona amin'ity hetsika ity ny ampivoarana ny tontolon'ny indostria malagasy sy ny vokatra vita gasy. Tsara fantatra aloha ny ity vitrine de l'industrie du secteur privé ity dia andeha amin'ny faharoa manomboka androany fa 20 volana Novambra farana amin'ny sabotsy fa 14 volana Novambra toko. Ny tanjon'ny vitrine de l'industrie du secteur privé karakarain'ny fikambanan'ny mpiasan'ny industrie sy ny ministera PIA dia ny anandratana ny vokatra malagasy satria raha tsika malala fa totry ny resiny ny vokatra malagasy resin'ny entana avy any Azia, Afrika Atsimo sy ireo firenena manodidina ireo nefa ny zahay mpikirakira miasa ao ministeran'ny indostria dia mahatsapa mihitsy fa manana amin'ny maizy azy ny vokatra malagasy misy ara-jerenao dia ohatran'ny hoe importer ny zavatra entintsika raha toa hoe kanjona zavatra samihafa nefa ny vita eto toerana dia fampahafantarana zany ny tsy ampy Ny tombony trano eva raha no hitany tamin'ny taondasa satria raha 10 tamin'ny andiany voalohany dia tafiakatra 20 izany tamin'ny ity andiany faharoa ity. Mandritra ny tsena sy fampirantiana dia maro amin'ireo orinasa no mampanao dégustation fa ao ihany koa ireo mizara stickers toy ny orinasa Tico ary ny vidiny entana rehetra dia amin'ny vidiny mirary satria prix d'usine avokoa. Tsara ny mampahafantatra fa tsy misy ny vidim-pidirana mandritra ny 5 andro ny fampirantiana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia efa saika miparitaka mameno ny tsena amin'izao ny vokatra vokarin'ny orinasa Tico. Efa ahitana ireo entana nahafantarana azy taloha ihany koa amin'izao toy ny Olympico sy ny Classico ary ny glace sy ny yaourt. Tsy miova ny tsirony fa vao maika aza miha tsara ary manatsara izany isan'andro ihany koa ny orinasa. Mbola mitoetra ihany koa hatramin'izao ilay filamatra hoe tsara mahasalama jifaina amin'ny vidy mirary ihany koa ny vokatry ny Tico. Rahantsika ary ny fanadihadiana entiny Jessica Miray sy Erzora Jonarvony.
Efa miparitaka mameno ny tsena amin'izao ny vokatra vokarin'ny orinasa Tico. Efa saika ahitana ny vokatra na hafantarana azy taloha ihany koa toy ny Classico, ny Olympico ary ny yaourt sy ny glasy izay tena ankafizin'ny maro. Tsy mbola niova tamin'ny tsiro na hafantarana azy taloha ihany koa ny vokatra fa vao maika aza mihatsara sy hatsaraina isan'andro hatrany. Ny produit Tico zany amin'izao dia efa mivoaka daholo ohatra ny taloha, misy ny Classico, misy ny yaourt, misy ny Marna Gold, misy ihany koa ny Tico fruit, eo ihany koa efa mivoaka zao ny glace amin'ny endriny isan-karazany zany, dia misy ny barquette, misy ny petit pot amin'ny parfum isan-karazany. Zay zany efa mivoaka daholo zany ny produit Tico amintsika zao amin'ny teny zao. Ny tsirony zany dia tsy miova, miavao arali satria mihatsara isan'andro, mikaroka zavatra mahasalama amin'le hoe mahasalama zay, dia mikaroka foana inona n'le zavatra mahasalama avoakan'ny Tico zany, dia tena mbola amin'ny tsirony le nafantarantsika hatramin'izay zany le tsirony. Raha eo amin'ny vidiny indray tsy lafo ny vokatry ny Tico amin'ny kalitao avoakany. Ny Olympico izao dia 570 ariary ny petit modèle na PM, raha 480 ariary kosa ny grand modèle na GM. Ny glace kosa indray dia 5 ariary ny Royal iray litatra ary 480 ariary ny petit pot. Ny produit Tico zany dia efa miparitaka eraky ny Tananarivo, misy ihany koa any amin'ny faritany, efa hita eny amin'ny mpivarotra, afaka tsy fahitsika amin'ny vidiny mirary amin'ny mahavita malagasy, mampiavaka ny Tico izay zavatra izay. Amin'izao efa misy miparitaka manerana ny Madagasikara ny vokatra vokarin'ny orinasa Tico. Raha ho any eto Antananarivo kosa indray dia misy ny M-Shop izay mivarotra ny vokatry ny Tico toy ny Etsitaosy, Anosbe, Ambanidia, Ambatomainty ary ny Triple A Beoririka ex Magro. Mbola ambony kosa ankehitriny tahan'ny olona tsy hanasa raha ho an'ny Madagasikara manokana ary tanora avokoa no ankamaroan'izy ireo. Miarany koa ny miasa amin'ny sehatra tsy ara-dalàna, tsy fifanarahan'ny fianarana noratovina sy ny tolotr'asa misy no tena antony mahabetsaka ny tahan'ny tanora tsy hanasa. Misy kosa amin'izao ny trano kala-pifandraisana izay nivolavolain'ny tanora mpianatry ny université vao navita fianarana hanampy ireo tanora hisafidy ny sampana tokony anohizan'izy ireo ny fianarany. Jessica Miraitrany no mitatitra ny vaovao. 520 amin'ny malagasy amin'izao no tsy hanasa na miasa fa amin'ny sehatra tsy ara-dalàna, ka ny 320 isanjato amin'ireo dia tanora, 520 ka hatramin'ny 30 taona avokoa. 500 kosa ny tanora vao avy navita fianarana raha nitatitra avy amin'ny Instat. Antony iray lehibe mahatonga io io ambony ho an'ny tanora dia ny tsy fifanarahan'ny fianarana natao sy ny tolotr'asa misy eto amintsika. Ny malagasy tsy hanasa amin'izao eo amin'ny 85% eo, ka ny 83% amin'ireo dia tanora daholo 15 à 30 ans eo. Tena olana ho an'ny tanora dia eo amin'ny resaka orientation. Tsy ampy mihitsy ny resaka orientation eto Madagasikara fa ny formation ataon'ny mpianatra dia izay tena hoe atafidirany no formation ataony fa tsy tena hoe mety aminy mihitsy. Ho fanampinan'ny tanora ahay hifidy izay sampana tokony hanohizan'ny fianarana dia namolavola-trano kala-pifandraisana ny tanora avy ao amin'ny Université n'Antananarivo vao avy navita fianarana. Misy fanontaniana 10 ao anatin'ilay trano kala-pifandraisana ka arakaraky ny valy nomeny olona mamaly ny fanontaniana no hanoron'ny sampana tokony hanohizan'ny fianarana. Ao anatin'le site web misy an'le hoe orientation scolaire professionnelle dia ao no ahitana io orientation io. Zay zany tena tanjonay hoe miorienté an'le mpianatra mihitsy na efa miasa izy afaka orienténa foana na hoe vao no bachelier afaka orienténa foana. Dia misy an'le hoe test d'intérêt professionnel ao anatin'izy io. Dia io test io eo amin'ny fanontaniana 10 eo napetraka amin'ny mpianatra. Dia rehefa vita le test dia mipoitra ny profil an'le mpianatra. Dia arakaraka an'le profil an'le mpianatra mipoitra koa ny asa mifandraika amin'ity profil an'le mpianatra ity. Efa azo ny rehetra jerena ao amin'ny trano kala-pifandraisan'ny Université n'Antananarivo amin'izao ity test d'orientation ity. Lafim-baovao hafa kosa indray ary dia niampy ny fampitaovan'ny sampana mpamonjy vonan'ny commune Antananarivo renivohitra etsy Tsaralalàna fanamiana miisa 50 androany no natolotry ny orinasa Mad Énergie avy any Toulouse, France. Raha antsika avy hatrany mahakasika izay entiny Rina Rabemananjara. Nanolotra fanampiana ho an'ny mpamonjy vona ny commune Antananarivo renivohitra ny orinasa Mad Énergie avy any Toulouse, France. Tetsy amin'ny foibe toeran'ny mpamonjy vona Tsaralalàna no nanatotosana an'izany androany maraina. Nanolotra ny fanomezana
izay nahitana fanamina ny mpamonjy misy 50 ny voalohan'ny orinasa Mad Énergie Michel Lavocat. Ny solitena ny commune Antananarivo renivohitra kosa nandray ireto fanomezana ireto ny lehibe ny mpamonjy eto an-drenivohitra ny commandant Ramanoara Franky. Fandriana dia mba tsy hijanona eo amin'ny akanjo ihany izy fa amin'ny fitaovana izay hoentina manatotosa ny anjara andraikitra eo amin'ny resaka vonjovina ato anatin'ny commune urbaine d'Antananarivo. Voalohany mba ahafahanay manatsara ny kalitaon'ny famonjena voina fa indrindra ihany koa ny hanatratra ny vinan'ny fiadidiana tanàna Antananarivo dia ny hoe Antananarivo madio sy milamina, mirindra mandrakariva ary mandry fahalemana. Fa efa miresaka mpamonjy voina ihany ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra dia mila ny fahamailona ao anatin'izay fahavaratra izay satria misy ny mety zavatra mitranga tapoka eny anivon'ny fiarahamonina. Ilaina ihany koa ny fandraisana andraikitra manoloana n'ireny toe-javatra izay miseho ireny. Fanazavana. Fa ao anatin'ny fitaovam-pivaratsika dikan'izay dia tokony mailo mandrakariva itsika hijery manodidina ny tanàna honenana amin'ny alalan'ny fijerevana ny tafo, amin'ny alalan'ny fijerevana ny fivoahan'ny rano zany mba tsisy ho sakasakana fa ny fiandronan'ny rano matetika no mahatonga ny fahasomban'ny tanàna sy ny fahasomban'ny drano dia tokony ho mailo mandrakariva. Ka noho izany raha sendra misy fiovana ny trano na ny tanàna dia tokony handray andraikitra avy hatrany amin'ny alalan'ny fanamboarana ny tafo, fanamboarana ny lalan-drano mba hikoriana tsara ary indrindra hampandreny mpamonjy voina raha vao misy loza mandondona eny amin'ny fiarahamonina toy ny fisian'ny hazo, toy ny fisian'ny fiotsahana, toy ny fisian'ny fahavakisana dia tokony hiantso avy hatrany ny laharam-pinday 2020. Izahay eto amin'ny vondrom-pamonjy voina dia efa niomana enim-bolana lasa ny mahakasika nyity fiatrehana ny oram-pahavaratra ity. Vaovao manodidina ny tontolo iainana sy ny toetry ny andro kosa indray no ndeha anohizantsika ny vaovao. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny ara-tsosialy eto Madagasikara ny fiovaovan'ny toetr'andro. Manoloana izany ary dia misy ny fepetra ho raisina. Tafiditra ao anatin'izany ny fanapahan-kevitra politika, ny resaka fanajariana ny tany ary eo ihany koa ireo fanapahan-kevitra momba ny tetikasa mifandraika amin'ny faharefony ny tontolo iainana. Totoso Androany ary ny fifanaovatry ny mpiara-miasa teo amin'ny meteo malagasy sy ny foibe-pirenena ho an'ny tontolo iainana. Edena Eliasy, Manorandriamalala. Manoloana ny fiovaovan'ny toetry ny andro ankehitriny izay efa misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara mihitsy toy ny fampitehan'ny foto-drafitrasa, ny fahasimban'ny tany volena, ny fahasimban'ny lalana sy ireo toeram-pinenana maro vokatry ny ranonorana be loatra dia misy ny fepetra ho raisina entina analefahana sy ho fiatrehana io fiovaovan'ny toetry ny andro io. Amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra politika, amin'ny alalan'ny tetikasa maro mifandray amin'ny faharefony tontolo iainana ary indrindra amin'ny alalan'ny fanajariana ny tany no andraisana izany fepetra izany. Ny zavatra atao hoe efa zavatra misy amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny resaka ny politika ihany koa zany amin'izao fotoana izany dia efa anisan'ny mandray anjara amin'ireny convention isan-karazany ireny Madagasikara ary efa manomboka mahazo mikokan'ny tombontsoa amin'izany satria hitantsika misy ny fahamatsim-bola entina ohatra iarovana ny tontolo iainana, misy ny fahamatsim-bola entina anamafisana le foto-drafitrasa izy isan-karazany zany noho ny fiovan'ny toetry ny andro. Izay angamba dia ny ao amin'ny ministère ny tontolo iainana ny tena afaka mamaly anareo fa raha tsy resaka fotsiny itsika fa zany hoe ny fanamafisana ny littoral amin'ny faritra Atsinanana iny eo amin'ny ville de Tamatavy efa anisany mahazo fahamatsim-bola anankiray ohatra ary efa jerena ny fiantraikan'izay eo amin'ny tontolo iainana nefa ny fiantraikan'izay ihany koa eo amin'ny analefahana izay fiovan'ny toetry ny andro. Isy araka izany ny fampifandraisana ireo tondro isan-karazany amin'ny alalan'ny takela-pamantarana ara-tontolo iainana na ny tableau de bord environnemental. Izy io dia hita ao anatin'ny antotam-baovao izay avoakany eo anivon'ny meteo malagasy.
andraikitra eo nivy ny meteo malagasy ny famatsinany ango-kevitra momba ny toetrandro mifanaraka amin'ny filany ny sehatra maro samihafa mba anatrarana ny vina ampandrosoana ny Madagasikara. Andraikitranay ny mamoaka zany araka le voalaza teo ny atao tambaovao ny fivantoam-pina marina miakatra firy marina zany ny maripana manahoana fandehan-drotsakorana ina no antenaina amin'izany rehetra zany. Zay zany no anjaranay mamoaka ny tonam-baovao maro potitra satria ara-tsiantifika ka azahoana zany mampiasa zany mapiditra zay any anatin'ilay trafim-palaza iny satria raha ohatra ny hoe anao barage tsika zay ahatra 10 taona ahatra ioatra an'izany dia tsara kokoa zany mahafantatra hoe manahoana no fiovan'ny toetrandro ao anatin'izay 10 taona zay mba tsy ho betsaka ny perte raha sy lazaina amin'izay no lazaina liza amin'izay fiovan'ny toetrandro zay ka ny anjaran'ny météo zany dia manome an'izay tonam-baovao zay mba azahoana zany ampikirana tsara ny drafitra ny fampandrosoantsika amin'izay fiovan'ny toetrandro zay ka hiena ny faharefotsika amin'ny fiovan'ny toetrandro. Tontosandro any tetsy amin'ny météo Ampandrinomby ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny météo malagasy sy ny foibe-pirenena ho an'ny tontolo iainana. Nisy ihany koa ny fanampiana avy amin'ny vondrona Europeanina entina anatanterahana ity tetikasa ny rotonta ity. Aritra 5 taona ny fiara-miasa izay iompana indrindra amin'ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetry ny andro mba hisiany ny fampandrosoana maharitra eto amin'ny firenena. Eo amin'ny tontolon'ny fambolena indray dia isan'ny olana goavana sedrain'ireo mponina any amin'ny faritra amorony manihina ankehitriny ny tsy fandriampahalemana ka miteraka ny fiainan'ny tany famokarana any an-toerana. Antony robain'ireo jiolahy avokoa ny omby tokony anampy amin'ny fanosiana ny tanimbary sy ny tanimboly manampitrotraka ihany koa anefa ny fisian'ilay bibikely antsoina hoe chenille légionnaire izay mamotika tanteraka ny volo-katsaka. Ity volo ity anefa no miantoka ny fiveloman'ny ankamaroan'ny tantsaha any an-toerana. Arahantsika ny fanadidina. Mandro tsy lavoloha ankehitriny ireo mponina any amin'ny faritra amorony manihiny no ny afitsika ireo dahalo. Miantraika tanteraka any amin'ny hoavin'izy ireo ny ateraka ity tsy fandriampahalemana ity. Saika mpamboly sy mpiompy avokoa mantsy ny ankamaroan'ny ireo mponina ary misy fiantraikany ratsy eo amin'ny tontolon'ny fambolena io izany ka mampiena ny tany famokarana ao an-toerana. Tsy fandriampahalemana zany misy fiantraikany be dia be amin'izany famokarana zany satria ty tena fa tsy ny omby fotsiny ohatra reny dia fitaovana amokarana amin'ny faritra zany na ny atsinanana ny andrefana dia le resaka tsy fandriampahalemana midamy dia lasa le omby dia lasa tsisy esana izy hitarika sary dia raha ohatra hoe tsisy ompy izy dia mihena ny velaran-tany voasa rehefa mihena ny velaran-tany dia mazava ho azy fa mihena ny vokatra tsisy anaovana zezika sy sisa rehetrarehetra dia ambonin'izay koa ny olona zany sahirana ny fandriampahalemana amin'ny alina tsy matoa dia mazava azy fa tsy afaka miasa firy loatra ny atoandro izany rehetrarehetra any anisany olona ngeza be indrindra io zany hoe raha tiana hiakatra ny famokarana ny faritra Moromania dia voalohany ilay tsy fandriampahalemana tokony vahana. Ankoatra ny fambolem-bary izay ilofosany ankamaroan'ny tantsahany an-toerana dia tsy latsa-danja fa isan'ny mampalaza azy ireo ihany koa ny volo-katsaka. Olana goavana nefa ankehitriny ny fisian'ilay bibikely mpanimba voly any amin'ny faritriny dia ny chenille légionnaire izany. Tamin'ity taona ity 7.7 ny volo-katsaka tany an-toerana no potika tanteraka noho ny afitsika io bibikely mpanimba voly io. Ny faritra Romoropolo dia Moromania anisan'ny ataontsika fa ambonimbony ny tany fahasimbana zany raha ny évaluation ny fanimbana tamin'ny taom-pamokarana lasa. Dia io zany mila ezaka manokana indrindra amin'ilay faritra ilany andrefan'ny faritra Moromania dia tany velatany malalaka sy volo-katsaka velatany lehibe zany dia mila ezaka manokana ary izay mieritreritra hoe le fampandraisana anjaran'ny tantsaha sy ny teknisianina mpiara-miasa any amin'ny faritra zany. Teto Madagasikara dia natratra 3.9 ny tahampamokarany vokatra katsaka tany amin'ireo faritra 2.20, 7.9 kosa ireo volo simba ny chenille légionnaire. Efa misy ny paikady entina amingorana tsikelikely ity biby mpanimba volo ity raha ny fanazavany teknisianina. Niaraka ny kariko izahay niainga tamina fanafody telopolo isa produit agropharmaceutique io dia ny 4.0 tamin'izay ihany no nita hoe nahomby ary afana miady tsara amin'io
spodoktora Frigiberta io raha ohatra ka averiko tsara hoe raha ohatra ka voaja atsaka ny sandavany ny fomba fampiasana ny fanafody. Ny faritra Anosy sy Menabe ary Amoromanindy no tena niara-pahavoazana noho ny afitsoko ity bibikely antsoina hoe chenille légionnaire manimba katsaka ity. Teo anelanelany 770 isanjato hatramin'ny 770 isanjato ny volo-katsaka simba tany amin'ireo faritra 3 voalaza ireo. Manodidina ny 770 isanjato kosa izany ho an'ny faritry Sava. Misy ny atrikasa ho fampiofanana ireo teknisianina momba ny fambolena avy any amin'ny faritra 12 eto Madagasikara entina miady amin'ity bibikely mpanimba katsaka ity. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray nanolotra fitaovam-panondrahana ny kianjan'ny Mahamasina sy baolina androany ny ekipany LGCO Plus ny tanàna Antananarivo renivohitra no nandray izany fanomezana izany tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Rahantsika avy hatrany andindiny miaraka amin'ny Rina Rabemananjara. Matotra ny fiarah-miasan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ekipan'ny LGCO Plus voapirovo zany androany tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina nanolotra fitaovana ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ity ekipa ity nahitana fitaovam-panondrahana ny kianjan'ny Mahamasina sy baolina ihany koa. Nandray izany tamin'ny alalan'ny tanàna Antananarivo renivohitra sady ny solitena ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana ny talemisahana ny kolotsaina sy ny fiainam-piarahamonina eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra Andriamisa Ramiona Patrick Angelo. Fanomezana ny fitaovana avy amin'ny LGCO Plus izay solitenantsika any amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika izay nanolotra fitaovana entina ampitaovana ny kianjaben'ny Mahamasina sy ny isokafoto ekipan'ny commune urbaine Antananarivo. Eto dia isorana solitena manokana ny fiadidiana tanàna Antananarivo izay solokoteny eto ramatoaben'ny tanàna Lalora Valomanana izay mitondra ny teny fisaorana sy fankatelemana amin'ny LGCO Plus izay mampanantena ihany koa izy fa mbola maro ireo mpiara-miombana antoka amin'ny commune urbaine Antananarivo izay anampy ny commune amin'ny fampitaovana an'ity kianjaben'ny Mahamasina ity. Dia ny teny fisaorana avy ramatoaben'ny tanàna Lalora Valomanana no ampitaiko amin'ny présidentan'ny LGCO Plus monsieur Alfred sy ireo petit baolina kitra sy mipanohana ny LGCO Plus. Ny firariana ho izy ramatoaben'ny tanàna dia no lasa lavilavitra kokoa ny LGCO Plus izay solitenan'ny Madagasikara koa amin'ity lalao baolina kitra ity. Ny filohan'ny LGCO Plus Alfred Andriamanampy Sokosa no nanolotra ny fanomezana tamin'ny anarany ity ekipa ity. Tahaka izao moa dia misy ny fanomezana kely izay anomanana ny matsa kokoa. Raha ny tena marina misy an'ireo fitaovana fanondrahana sy ny baolina izay atolotra ho an'ny commune amin'ity matsa izay ho ataona ity. Fanomezana kely dia kely izy fa ny fomanolotra ny mameno azy ary eo koa fiarah-miasa ny LGCO Plus ny commune urbaine isorana Talia toy isorana koa Madame le maire ary ny vahoaka Antananarivo tsy vaky volo azy izay mijery anay amin'izao fotoana izao satria zava-dehibe ny fitantanana ny lalao izay atao eto Mahamasina ary isorana eto ny Talia sy ny Madame le maire amin'ny fanomezana ny LGCO Plus ny toerana ny Mahamasina amin'izay lalaovana amin'ny 27 volana Novambra. Tsy ivona fa ny 27 Novambra izao no ikatroka amin'ny ekipan'ny Deportivo Unidad avy Atsy-Guinée ny LGCO Plus amin'ny lalao savaranonando Coupe d'Afrique ary no amafisan'ny ekipan'ny LGCO Plus ny fisaorana ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana tamin'ny fanomezana ny kianjan'ny Mahamasina ahafahana anatanterahana izany lalao iraisam-pirenena izany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Isaorana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandram-peo na ary manome fotoananao indray ho amin'ny Rapiso.